Fady miarabanao amin'ity alahady fa 7 ny volana janoary ity. Ny rapsodian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe tsy voahozongozon'ny fanamby. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Romanina toko 9 5:7 ka hatramin'ny 7:7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana vasa, fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra. Araka ny voasoratra hoe noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva, atao toy ny ondro finoana izahay, fa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mipandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ny zavatra vao novakiantsika dia tokony hanampy anao atakatra bebe kokoa hoe nahoana ny Baiboly no mampirisika antsika hifaly mandrakariva araka ny Tesaloniana voalohany toko 5 5:10 ary tsy hanana inona na inona araka ny Filipiana toko 4 1:1. Tsy misy na inona na inona hanimbanao, mandresy isika ao anatin'ny olana. Ireo izay tsy mahalala izany dia mandany ny fotoanany amin'ny fanoratana ny olana rehetra tiany alamin'Andriamanitra ho azy. Resin'ny fahasairanana izy ireo ka adininy ny fampianarana tsotra nefa lalina no men'Andriamanitra antsika ao amin'ny teniny. Hoy izy eo amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 1:12 hoe mifalia amin'ny finoanareo ary miravoravo mandrakarivana hoe lalandava, dika teny amplified. Manaovy izany, ataovy andro fifaliana ny andro rehetra. Tsy nilaza izy hoe mifalia rehefa tonga lafatra ny zavatra rehetra, tsia. Hoy izy mifalia mandrakariva. Misy foana ny zavatra te hangalatra ny fifalianao, ny vaovao ratsy, ny fahatsopanantenana na ny fanamby izay toa mavesa-danja, fa tsy maintsy mandà, tsy ho kivy na ho reraka ianao. Ataovy izay lazain'ny tendry, apetrao amin'ny tompo ny fanahinareo fa izy no miahanareo. Ny Petera voalohany toko 5:7. Tsy nangataka anao hitondra ny enta mavesatrao na hanany amin'izany izy, fa hoy izy aza manana inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Hitanao izany eo amin'ny Filipiana toko 4 1:5. Mora ny mieritreritra hoe tsy hanahy ny amin'ny zavatra madinika aho, fa misy olana lehibe tsy maintsy hampanahy ahy, tsia. Ny teny dia milaza fa mandà ny fanahiana na inona na inona. Rehefa tena mafy ny toe-javatra dia izay no tokony homezanao. Mety ho tonga ny olana nefa tsy voatery hanahirana anao izany. Ny andraikitrao dia ny miaina ao amin'ny teny. Saintsaino andro aman'alina izany araka ny andidinin'ny soratra masina, araka ny hita ao amin'ny Josoa toko 1:9. Ny tenin'Andriamanitra dia manangana ny fanahinao ary manome anao tanjona, fitariana, fampaherezana ary fahazavana. Mampatanjaka ny fanahinao izany ary mamolavola ny toetranao, olona feno fahatokiana sy fiadanana ary fifaliana ao anatin'ny fanamby. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Asaiko manokana ianao amerina an'izao vavaka ho tononoko izao. Ray amalala, misaotra anao noho ny teninao izay mampijoro ahy sy mampahery ny fanahiko. Mandà ny fanahinao satria eo amin'ny Kristy dia maharesy ny olana rehetra aho ary mandresy mandrakariva. Ny fiadananao no mameno ny foko sy ny saiko ary mifaly mandrakariva aho, fa ny fifalian'ny tompo no heriko. Aleluia. Dia mankasitraka indrindra anao tompoko, tahian'Andriamanitra manokana ianao.